ka rehefa mpivady ary ny tokantrano anankiray ina moa nandrasana aminy mazava ho azy fa ity tokantrano ity matono no naorin'Andriamanitra dia ny fahavalony voalohany indrindra dia satana ny fahavalony voalohany satria ny devoly sy satana zany dia tsy faly ny anananao tokantrano milamina izany fa dia ny anakorotana ary za matetika dia milaza ny tanora zay anambady nareo dia mitsodrano anareo fa zao mivavaha mafy fa ny manala ny 5 taona voalohany dia tena raharaha be mihitsy fiangonana antsika eto Ambondrazana zao 4 taona moa 5 taona nijoro lasa vadan'ny Kristy nanaona ny 5 taona mora sa enjana valionareo eto rehefa tsy amaly lehibe dia ny zaza ny mamaly enjana ozy izy ny zazakely enjana sa moramora izy tato enjana nala 5 taona voalohany mafy ny manala ny 5 taona voalohany ary ny tanora manambady koa na zay tsika efa manambady dia anytanio tokoa nanahoana ny naka ny 5 taona voalohany fa gidra be io 5 taona voalohany io tafavoaka anao dia efa mba tafavoaky ny ala fa ny manala ny 5 taona be da be ny tokantrano ao anatin'ny 5 taona dia rava ary amin'ny fisoratana ary amin'ny mariazy dia mifanaiky tsara mihitsy hoe mandra-pa faty raha tafavoaka ny 5 taona fa ny 5 taona voalohany io dia gidragidra antanio izy efa nanambady ao anatin'ny 5 taona ny fanambadiny na zay efa nioatra ny 5 taona alohan'ny anambadinao antanio mba marina ve zay ny koziny rapasy reny mba marina ve reny koziny rapasy reny enjana manala ny 5 taona voalohany président fokotany ahoana na manala ny 5 taona voalohany tamin'ny fanambadina nanao kory izy tao mafy be tanareo am'izany ary fa tena enjana namoaka azy tao fa zany hoe zany akory ny tsy midika hoe tsy hiditra fa hidirana ihany l izy tsapaina ny alalany inona ny analan'ny rano ka raha tonga amin'ny tokantrano anao le manala 5 taona voalohany ina no amana an'le problème Jaune toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 napodiny Jesosy rano divay tao Kana sy nakanesiny tao Kapernaum ary tamin'ny andro 7 dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galily ary taony reny Jesosy ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy eo amin'ny fampakaram-bady na saina tao amin'ny fampakaram-bady zany Jesosy nahazo invitation ity ihany ny fampakaram-bady natrehany Jesosy voatantara ato amin'ny Baiboly fa zay natrehany hafa tany tsisy voaresaka ato tsony tsy fantana na ity ihany natrehany na nisy maromaro fa ity ihany ny voaresaka ato andiny 7 ary rehefa lany ny divay dia hoy ny reny Jesosy taminy tsy manana divay izy hoy Jesosy taminy raha vehivavy momba fa ninona kory ny zaho sy anao tsy mbola tonga ny fotoanako fa hoy raha ny reniny tamin'ny mpanompony ataovy zay sainy ataonareo tao amin'ny fampakaram-bady zany mbola tsisy herintaona kory dia fa tonga ny problème inona ny problème ny olona nasaina maro nefa ny divay lany tsy ampy ny sakafo ary tsisy fafambaraka takany zany hoe manasa olona dia tsy ampy ny sakafo nomenany olona nefa ny olona nasainao vao mitokantrano zany dia fa tonga ny problème vao hanomboka dia fa mialany ny problème inona ny baiko ahoana inona natao fa misy problème ohatry zao ato amin'ny tokantrano vao ty dia hoy Jesosy hoy ny reniny Jesosy aza matahotra fa efa ato amin'ny fanasana ato Jesosy efa ato izy dia andao izy tonga dia nde tenenina misy problème ny tokantrano ato fa inona natao hoy Jesosy mbola tsy tonga amin'ny fotoanako fa tsy valian'le reniny Jesosy zany fo izy mantsy an'le mpanompo tao andana ataovy zay asainy ataonareo tsy fantaro inona nasaina ataony dia lasa retina anatin'ny Jesosy ahoana fa misy problème dia nasaina makaty aminao zay ka inona no ataonay andininy 9 ka hatramin'ny 9 ary nisy ny vato enina malany rano indroana intelo ny vata avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaony jiosy dia hoy Jesosy fenoy rano ny siny dia fenoy hatrany amolony ary hoy Jesosy taminy tovozo amin'izao ka eto any am-pandahatra ny fanasana dia nentina ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala zay ny aviny
fa ny mpanompo izay nanovony rano nalala dia niantso ny mpakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona dia divay tsara no aroso aloha ary rehefa isotro be ny olona dia vao zay ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny ataovy zay baiko omeny anareo aza miady hevitra hoe inona misy ny problème ataovy zay saina ataonareo tonga avy any ny baiko tsy mifanaraka amin'ny zavatra ao anatin'ny sainao divay ny lany sy ny malany telo ny vata zany 200 litre zany raha farafakeliny nefa misy firy izy ato enina malany indrona ny telo ny vata zany hoe raha 200 litre fois 6 zany 1200 litre fenoy rano io a de divozy de zarao amin'ny olonany fa ato tsisy ady hevitra manao hoe fangamo rano ny tsy ampy fa inona ny tsy ampy divay fa tsy maninona hoe feno divay io de ndana mividy de feno divay io de divozany amin'ny olona fa amin'iny fenoy rano raha ohatsika mana-pahaizana sy mana fiainam-panahy ambonimbony re de fa ady hevitra be zany ahoana raha ngatiako divay ny tadiavinariko rano natao de divozy iza no afabaraka an'olotra ny hoe fa divay ny tadiavin'ny olona zay tsy anao an'izany fa hoe ataovy zay sainy atao na mety aminao na tsy mety aminao de ataovy zay baikony Jesosy fa mivay io problème io zay koa ny amin'ny tokantrano ry tanora sika zay efa manambady rehefa misy problème ianao tokantrano ao da nytan'io Jesosy hoe ina no atao amity na manatona mpanompon'Andriamanitra tsy mety milamina ny tokantranonay fa ahoana manatona de omeny baiko anao ka famantarana tonga any fa zay tenen'io mpanompon'Andriamanitra io de inoko fa zay ny tenin'ny Jesosy fa za natona azy ka zay tenin'ny Jesosy omeny anao anao de ataoko zay na mety amiko na tsy mety amiko fa tsy ady hevitra intsony ataovy zay saina ataonareo aza miady hevitra de lasa tokoa reto de nanao an'izay fenoy rano ahoana reto ankizy vavy reto angamba manao an'izao tinge de tena grave be ty divay ony tsy ampy de saina fenony rano ny siny de atsika nitondra nyty rano ty any am'zareo any rehefa feny reo siny reo de ntsasa mety manao an'izao toko zay zany baiko fa tonga de ataoviky mamany anefa nyteny ny mamany Jesosy hoe ataovy zay saina ataontsika ka raha tsy mivadika divay ty de hoana inona ny raha rindriany zako ngandry no afabarako fa ngandry ty mariazy ty fa tsy an'zareo fa de ataovy fotsiny zay saina ataony any de andao ary zany de feno ny siny de efa makarano anatin'ny siny eo de efa nivadika divay ve nindry niary ty mbola tsy nivadika ary nindry niakory ty mbola tsy mivadika de ahoana hoentinany andao fa inany raha inany zany aza miady hevitra fa de hoety fotsiny any de lasa tokoa reto de nitondra fa de nandraraka zany be da be no vao vitako amin'ny tanànao rehefa misotro an'io rehefa avy eo ay le divay de fa ranona pango fa tsy sotrona zay ka hoay ty divay tsara indrindra zay le vao inona dikeny divay tsara indrindra nomena n'le fitiavana tena tsara indrindra le mpivady zany sy ny nasaina rehetrarehetra de ohatr'izay koa tsika zay manana toka ao anatin'ny 5 taona voalohany io enjana miala amin'io a voatafavoaka an'io 5 taona io fa zao ataovy zay sain'i Jesosy ataonao fotsiny ina moa ny dikan'izany misy toromarika be da be atao amin'ny baiboly ataon'ny mpivady hoe zao ny anjaran'ny lahy zao ny anjaran'ny vavy de io fotsiny ho arao na mety aminao na tsy mety aminao de arao io a fa mivay io problème io amen ny zavatra misy nefa de zay tsotra kely nge ny tenen'ny baiboly tsy hovakitsy kely izy fa de lazaiko fotsiny ianareo vehivavy manekeny inona zay fotsiny zavatra tsotra kely fa enjana be zany manatanteraka an'izany ianareo lehilahy tiavany vadinareo fa enjana be ny manatanteraka an'izany fa ny mandeha voalohany de hoe ianareo vehivavy manekeny inona vadinareo zay hoe ianareo lehilahy tiava vadinareo matombo baiboly zany mitazy hoe niteny hoe nareo vehivavy manaiky de tsika vehivavy zany efa vatan'Andriamanitra fa sarotra amitsika manaiky le vadytsika fa raha vao tsy mifanaraka amin'ny loanao sy ny sainao fotsiny de efa gidragidra ohatranao raha vao tsy manaraka ny hevitry le vehivavy le raim-pianakaviana na ikitika mandra-paran'ny andro eo mitodia ty sery mialary ty ozy izy le raha mato za tsy hitodika dia ty tsisy mitodiky zany i Alexis angeny anarako na ikotsy-zafy ny anarany ty tsisy hitodiky any na i Alexis tsy misy mitodiky any zany ne tsotra kely mitodia ty de tsy zay de tsy vitan'le vehivavy manaiky an'izay hoe mitodika ty zay
nefa ne ny andro mba ririnina ihany raha mba fahavaratra ny lavinao a de mba mafana ny andro mba misy inona excuse tsy mety zay fotsiny de efa tsy manaiky le vehivavy fa ndramo fotsiny eny hoe tsy mety amiko le manaiky ny vadiko fa ny zavatra ataony io ary tena manay tsy zakany saiko sy ny vavoniko mihitsy zany ndray de tsy anaiky ny baikony io na inona ataony io na inona e de jereo fa zay mampatonga le tokatrano tsy mety milamina io zay fotsiny de efa tsy mampilamina an'io de ny afarany satria le vehivavy tsy anaiky ny vatiny ny lehilahy koa tsy ho tia ny vatiny satria misy vehivavy tena miteneny zany aona ozy izy zavy ozy izy mbola hiaraka amin'le rangaha vatiko fa izy mampirafy izy mampirafy ety sisisa de raha vao tonga amiko ozy izy vao mikitikitika anahy de efa mbay ery a mitana mandeha any a de mety ve zany ataoko zany ataonao zany tsy vao mainka maniraka azy andeha any tokoa zany hoe dana mandeha any de rehefa tsy karakarainao le vadinao zany de karakarain'ny hafa izy any ivelany any ny karakarain'ny hafa any izy vao karakara tsara de normal zany de hoy zany teo izy ny baiboly am'le Korintianina vakitsika teo Korintianina voalohany toko fahafito Korintianina voalohany toko fahafito andininy fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo Korintianina voalohany toko fahafito andininy fito amby roapolo sy valo amby roapolo manambady va ianao aza mitady zay sarahana tsy manambady va ianao aza mitady vady nefa na de anambady aza ianao de tsy maninona tsy akory ary na de anambady aza ny virjine de tsy manota izy kanefa kosa anapahoriana amin'ny nofo ireny fa izaho miantra anareo manambady va ianao aza mitady isarana tsy manambady va ianao aza mitady inona ozy izy de ozy izy ny baiboly ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ny vehivavy tsy mety manaiky ny vatiny ny lehilahy tsy mety tia ny vatiny de ozy izy ny baiboly manambady ary ve zany ianao e rehefa sady tsy anaiky ny tsyty aza mitady zay sarahana tsy manambady ianao aza mitady vady raha tsy vitanao ny manaiky azy aza mitady vady raha tsy vitanao no tia azy de inona nataon'ny olona le mifanohitra ihany atsika olombelona ianareo vehivavy manaiky zay tsy anaiky ianareo lehilahy mitiava ahoana io ihany nitiaviko io ary olona tsy manaiky ahy de mifanohitra foana tsy manambady ve ianao aza mitady vady lasitsika mitady vady lorangay tady vady ka baiboly nge tsy manambady aza mitady anao mopera kisen'zany manambady va ianao aza mitady tsarany izarako divorce mahame crise ampy zay efa mihoatran'ny molony rano tsisy hevitra tsony andao mba lamina izy aza lamina le mifanohitra ihany le mpandeha zay iady le tanora fampistonana tazonina le zalahy anankiray avelao afamatiko avelao afamatiko fa mainky anytazonina de anankiray a mijoro fotsiny miandry mijoro fotsiny anankiray ny anankiray tsy tazonina de ozy zany dany anao mandeha ozy izy fa mitsanao fa izy efa romodromotra efa monanao za tsy andeha ozy izy asaina mandeha izy de tsy mandeha le anankiray tazonina fa tsy iady avelao afa tsy maintsy matiko avelao afa tsy maintsy matiko fampistonana ta de zay samy mijery eo de zay mantsy le olona nitazona anazy avelao izy fa za tazonina mamono olona ty raha vao tsanonako zavatra avelao fa za tazonina avelao izy izy leraka fampistonana tao avelao fa za tazonina fa raha fa tsy tazonina anareo tsy miady io fa izy tazonina ino masaky anazy hita lahy eo avelao foafaketo avelao asa na lehilahy zany na vehivavy mitazona anazy eo le tsy haiko kozinina ny sa vady ny sasany reny mitazona anazy reraka ihany le mpitazona fariny le zalahy anankiray mbola mijory ihany avelao am'izay izy oa navela am'izay ngiaray rehefa navela am'izay izy de laza izy nanatona an'le zalahy de raikitra am'izay combat zay koa te jery combako
tonga am'izay anatina n'ilay zalahy le zalahy koa nijoro ny andry ozy izy am'izay mantsy an'ilay zalahy rehefa tsy nitazonina tsony a matiko tao laha raha vao tsy nitazonina zany lamody fa tena so ihany nisy nitazona ozy izy fa ndany lamody fa za tsy ady am'la fa manaraka tsika mifankahita de tsy niady indray ry zareo rehefa navely izy iady de tsy niady fa izy nisakanana vao mainka maninona vao mainka izy lasa firifiry ny tanora milaza an'izany de isy fanantenana amin'ny fitiavana amony inona amony tena amony tena sakano nefa tena vita n'ino mamony tena za koa mba vao vodona mpitiavana amony tena aho a tsy le am'izao fotoana zao zany fa le taloha zany tambola tsy mbola tanora mbola tsy nanambady tam'izany tadidiko tsara ny taonako tam'izany a 20 taona ngamba tam'izany mbola tsy nanambady tsy 20 taona fa 20 taona 20 taona de fa voany maladie d'amour maladie grave be io a tsy mahita tory amin'ny alina vao taitra amin'ny 20 alina de fa any foana ny eritreritra taitra amin'ny ray maraina amin'ny pipi de fa any any ny eritreritra tsisy fianarana vita fa de problème nefa raha za mony tena de za mony tena io tsy niteniteny tamin'izy tsisy nanakana fa ina mba eritreritra mony tena ohatra amin'ny Carlton tonga de hiakatra ary amin'ny farany ambony ery de avy hatrany de any no mitsambikina midina ary ambany ery lasa fa tena ampy zay veloma ianao ry série malalako any de ho hitanao tsara rehefa maty fa ianao nijaly indrindra eto ambony tany eritreritra baribely izy maty ianao de ina ny probleman'le vehivavy sipanao any tsy tonga de solony any Alexis ianao vao maty raha tsy mahita ny koto-zafy izy tonga de ianao ny vita fa lasana de eto amin'ny Carlton niditra ato amin'ny Carlton atao tonga de efa nisiosika tsisy malala ny olona hoe amony tena nge ny bandiny tsisy malala n'izany ny olona tonga de niditra am'le ascenseur ao de hoe any amin'ny farany ambony indrindra pitserina niakatra am'izay miandry eo androany zany ny ora farany tonga ny fotoana nijanona le izy vao nijanona le ascenseur nisokatra le varavarana nomboka nitobotoboka be am'izay ny foko hoe tena ho vita zany androany vita androany fa tiranga tsisy miveriny tya tsisy mahita tsisy manakana namonjy an'le couloir iny am'izay za eo am'le varavarakely avy ety amin'ny sisiny am'le Carlton mitsangana io zany de misy am'le couloir amin'iny zany misy varavarakely foana amin'ny sisiny de misy koa avy ety avaratra de misy ety atsimo de lasa nakaty atsimo de eto amin'ny varavarakely teo nisokafako le fitaratra jerevako am'izay ery ambany ery ambany be mihitsy ary raha tsy maty eto tapatapaka clémainao zao la mivoaka amin'ny hôpitaly any raha tsy maty eto tonga de nisy olona nivoaka koa avy antony de nierika de zay tokony mba sakanan'ireo olona reo manao inona anao sady amony tena ianao lasa le olona nandefa tsy nanakana fa nijerevako le izy aloha dinihina de mifarany volana miverina eto fa ohatrany tsy vita ty tsy vita satria tsisy naninona tsisy nanakana fa raha iny nisy nanakana nasa sa tsy nasa tonga de nasa ary za efa nisy pa kely zay niaraka tamiko tam'izay tamin'ny classe de première efa niteny an'izany mihitsy hoe ianao raha misaraka aminao za mpijalinao de amony tena fa tonga de mivaliko an'izao izy hoe tena tsy manina ranganana tonga de mamony tena de am'izay tsika misaraka tsy vaniny ianao izy mantsy nisy mbola hitako any efa bebebe izy am'izao fotoana zao hitako any mbola tsy maty kalatra am'izao ainy tadiaviny zany de za ty saraka aminazy fotsiny fa izy mbola tsy amony tena akory fa raha iny nisakanako mety nihinana nivakinina 3 iny raha nisakanana fa tsy nisakanana de tsy vitandray namony tena ka itsika olombelona rehetra de mifanohitra amin'ny baiboly io ny atsika manambady va ianao aza maninona
aza mitady vady vao maika atsika maninona lasatsika mitady tsy manambady va ianao aza mitady vady fa manambady aza mitady zay isarahana fa rehefa tonga tokatranao manala an'le 5 taona maika ny aninona indray maika ny isaraka ary metreritra koa ny sasany hoe rehefa miova dia mety ho tsaratsara noho ny teo aloha koa fa tia maranako azy tantara kely anankiray koa ty tamin'izay nanao esenina tamin'izany tany amin'ny taona 1982 83 tany zany nanao esenina afaka baka tamin'ny 1982 dia tany Kazondandy eny amin'ny Anjozoro be zany tany zay nanao esenina dia misy ray mpianakaviana anankiray volombava be tsisy ohatr'izany fa misoro toko zany mamilava sanandro dia mamilava misotro labiera misotro botakely sanandro tsy maintsy mamy foana izy isanandro zany dia nanontaniako le olona mpiaraka atao hoe fa ina mampatonga ny tiranga ty mamilava zay zany amin'io mpianatra manao esena afaka baka fa mpianatra amin'ny CGE zany zay amin'io efa maninona tiranga ty mamilava foana dia nitantara le olona nampatonga an'io mamilava ozy izy ohatr'izao nanambady izy ngarainy dia nanambady izy dia ankizy vavy 12 taona nalainy ngarainy vady sady tsara tareny virgine mbola tsy nalalala zany le vehivavy zay zany no nalainy vady dia rehefa nanambady an'io tovovavy io izy ngarainy dia tao tokantrano nangala tety foana le tovovavy tamin'izany zany mangalatra ariary zato amin'le vola dia maka ariary zato foana dia meniny ray aman-dreny ihany dia meniny anadany ihany dia efa tenenin'le rangahy io foana zany hoe tena janono ty mangalangala tety ato ty fa tena ianao isarahako a dia eno izy le tovovavy vavy koa mbola kely fa efa niterahany koa zany dia rehefa avy eo tratra ny garay mbola nangala tety ny sarahany lasa ianao mandeha tsisy resaka mihitsy za tsy mila olona mangalatra zany ato amin'ny tokantranoko dia nisaraka dia nakavady indray izy dia nafaran'le tovovavy ny antony isarahako tamin'le vadiko teo aloha mangala tety zay tsy taranaka mpangalatra ozy izy le vehivavy vaza mifanendrikendrika ero zany fa raha fa tsy vady dia aloha hijanona fa zay tsy taranaka mangalatra zany ka zay mihitsy nakako vady ianao tsy mangala tety zany dia nivady tao koa izy roa hery taona fotsiny taty oriana satria le vehivavy tsy miasa fa le rangany miasa nangala tety indray le vehivavy 1000 francs 1500 2000 le isaky ny maka 5 sary ny sarahanako 2000 ntsio sarahana 2000 lasa ianao dia nisarahany koa izy le faharoa nakavady fahatelo indray zay ny antony saraham-bady raha va mangala tety dia any io le vady ny fahatelo indray ozy izy zay tsy mangalatra isaky ny mangalatra le vavy 5000 isaky ny mangalatra tadio tamin'izany 5000 zany fa vola be zany 5000 isaky ny mangala tety indray izy ny fianakaviana tsy 2000 ary 2000 ary izy isaranako 5000 ve tsy isarahana lasa indray soloana fa nidimy indray ngamba zay raha va mangala tety dia misaraka 10 000 50 000 isaky ny mangalatra indray le anankiray vetivety ao dia efa nisarahana dia nafarany nahazo amin'izay izy vady efa 3 taona efa taona tsy nangala tety mihitsy le tovovavy mbola kelikely azy nalainy dia efa nanana tahiry zareo tamin'izany efa nanana tahiry 40 millions zareo fa manana tobile kara anaovana taxi brosy satria chauffeur le rangahy dia tovovavy nalainy tovovavy 20 taona fa lasa hoa itovovavy io miaraka amin'ny tahiry 40 millions zany 40 millions zany raha atao valeur amin'izao fotoana zao farafakeliny zany 200 millions valeurany raha farafakeliny 200 millions femzay am'izao lasa le tovovavy miaraka amin'ny boikely anankiray miaraka amin'ny vola 40 millions tahiry tao dia zay nampivary lavo an'io rangahy io izy tsy manambady fa dia izy mamy lava tsy miraharaha fiainan'io tsony zany hoe arakaraky nanolony an'le vady vao maika nanina le vaditsolony zany nepira ny ratsy hatrany dia zay moa tonga amin'ny baiboly nytoeny hoe raha manambady aza mitady zay inona isarahana fa mbola ho mafimafy no io raha afaka eo ianao dia atahoana moa fa zay ny fiarahamonina tsy maintsy mifanambady fa inona ny tanjon'le fanambadiana raha amin'ny baiboly dia mazava ny sary ny vehivavy dia fiangonana ny sariny ny vady ny fiangonana dia Kristy ka io vady io zany tokantranonao io dia
misy fanasana fampakaram-bady anao mivady koa any an-danitra. Teny lazany baiboly azy atao amin'ny apokalipsia maranatsika azy dia zao ny lazany azy. Apokalipsia 7:7. Ary hoy koa izy tamiko, soroaty, sambatra izay natsoinao amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra. Sambatra izay natsoina amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ny tanjona izany dia ananatsika fanasana amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry io. Inona fampakaram-bady ny zanak'ondry? Kristy. Dia ny vadin'ny Kristy ny fiangonana. Zany hoe raha amin'ny arabaky teny zany dia tsika fiangonana zao na inona fiangonanao zany na inona dia miandrasa invitation any an-danitra. Fa raha mahazo zay fanasana izay ianao, dia anao no izy. Dikan'izany ao tokantrano zany ny fanomanana andraisana an'ilay fanasana. Ao tokantrano zany ny alalan'ilay tompon'ny fanasana hoe ty ny olona tokony ho asaiko, ty ny olona tokony ho inviteko amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra io. Dia ahoana zany mba tonga anao an'izay? Anjaranao zany manaraka ny toromarika ny baiboly rehetrarehetra amin'ny fanambadiana. Ianao vehivavy, ekeo ny vadinao nanao tokantrano sambatra. Ianao lehilahy tiavy ny vadinao nanao tokantrano sambatra. Iza ny vadinao fiangonana tokantrano? Kristy. Ataovy ny asam-piangonana, ataovy ny fanompona amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Fa raha vitanao zay dia ho asaina amin'ny fanasana ianao. Fa zao tonga amin'ny fanasana, tsy samy manao tenue zay tiany atao ny olona. Fa itsika amin'izao fotoana zao raha mahita mariazy dia misy fanasana atao dia atao anaty fanasana hoe ny thème dia fotsy sy manga ny thème, na hoe mena sy mainty ny thème, na hoe mavokely ny thème, na hoe maitso ny thème ny couleur'ny mariazy tsika. Dia le olona mankasitraka an'ilay mariazy mba fanomezam-boninahitra an'ilay mpanambady sy fitsofan-drano azy dia na dia tsy fianakaviana aza fa namana dia manao n'ilay thème hoe mena sy mainty zany ny thème dia manao le olona, mangamanga ny thème dia manao le olona, fotsy tanteraka ny thème dia manao le olona. Fanajana sy hoe fiaraisanao miompo amin'ilay izy. Dia ohatr'izay koa fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry koa dia tsy samy manao zay akanjo fanaony fa misy thème zay nomenao. Matio 2:20. Iny mitovy ve ny akanjo ao sa samy manao ny azy? Matio 2:20 vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 11 dia tapitra ny afatra. Matio 2:20 9 ka hatramin'ny 11. Rehefa vita ny fanasana ny olona dia nilaza daholo ny olona fa tsy afaka fa mbola nividy omby, mbola nividy tany, mbola vao napaka-bady sy ny nama sy ny sisa. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpanompony 9. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady fa zay efa nasaina no tsy mendrika. Koa makanesa anareo nefa amin'ny sapanandalana ary zay hitanareo dia sao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompy ireny ka namory zay rehetra hitiny na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno-pihinana ny fampakaram-bady. Ary no efa hiditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy tamin'ny sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizy na any ivelany any izy. Any misy fitombony sy fikitroany ify. Fa maro no antsoina nefa vitsy no ho fidiana. Tonga ny mpapakatra nijery ny olona nasaina rehetrarehetra, nisy anankiray tao niavaka tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Fa ahoana ianao no tonga eto tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Zany hoe teny mitovy zany io le thème. Ny antsika moa efa nataon'ny heritiana hira mihitsy hoe manga sy fotsy ny thème, bisou mambe de je t'aime. Zay nefa thème tsika zany hoe manga sy fotsy ny thème, bisou mambe de je t'aime. Dia ny rehetrarehetra zany amin'ny fanasana dia nanao an'ilay teny daholo zay voasa rehetrarehetra. Nisy anankiray tao hoe ory sakaiza, ry sakaiza, izy tsy nanao hoe orlery. Dikany hoe orlery zany tsy sakaiza io, tsy olona akaiky azy. Hoe dikany hoe ry sakaiza olona fantany, olona akaiky azy, olona mpiara-mihinana mata sy ny masaka aminy, olona mpiara-manao mission aminy, mpiara-miasa aminy. Fa tsy nitondra lera namana ty. Be da be ny antony a. Ngamo voatery dia tsy maintsy hanao an'izany, zany efa fantany. Nareo koa dia fanatisme, tsy
dratsy ianao rangafa za fa fatany fa za fa nasainy de tonga ao fa maninony ianao ny tsy nanao ny akanjo fotoana fampakaram-bady eo izy voasina tsy nahita valy fa ngamo tena tsy maintsy ilaina ty dikan'izay zany io fampakaram-badiny zanak'ondro io de tsy maintsy manana an'le fitafiana ianao fitafiana ara-panahy fantaritsika ny araisana anazy ny fitafiana aranofo vitany maso io fitafiana zay mety anaovanao io de samba manana ny fitafiana ny tsiraray avy fa hoe io mariky ny firaisakina mariky ny firaisa-po mariky ny fankatiavana mariky ny firaisa-tsaina de mitovy ny akanjo nanaovan'ny olona fanasana ny fampakaram-bady mitovy nisy anankiray tsy nitondra atao nefa izy voasany am'le fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry de sina lera namana atsy-pahazo any amin'ny fariavy solofara fa any misy mifikitro anify fa maro no antsoina sy ofidiana maro no antsoina fa vitsy no ofidiana noho izany io fanambadiana io zany de sary anankiray koa mety atongavanao any an-danitra nefa mety tsy atongavanao any noho izany de anjaratsika mijery zay toromarika ho an'ny tanora zay mbola tsy nanambady de arao tsara ny toromarika raha fitinina de tsotra kely mba fataro hoe avy aiza ny fiavian'le vadinao avy aiza ny fianakaviany raka vady aza mba makavady any amin'ny firenena hafa fa mba ao amin'ny firenenao raha gasy ianao de makavady gasy raha any amin'ny tany vahiny sy ny namany any tsy mampanininy zany fa rehefa tonga amin'ny fanambadiana kosa ianao vita ny fombafomba rehetrarehetra arao ny toromarika ataovy zay sain'ny jesosy ataonao raha misy problème ary ianao vehivavy keo ny vadinao ianao lehilahy tiavy ny vadinao de anana tokantrano sambatra ianao de voasa amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary miaraka amin'ny fitafiana am'izay fotoana zay de ho tonga amin'ny fiainana mandrakizay ho anazy eny dera tsy mivoninahitra mandrakizay halleloia amen tsagnanarytsika hivavaka andehantsika hanomana firenena malagasy mba ho voaomana n'izany fampakaram-badiny zanak'ondry izany dengane mba ny malagasy rehetra mba voasa am'izany tsisy akanavaka nanydray aza miaraka amin'ny fitafiana mitovy daholo am'izay fotoana zay tsisy na de ray zay ho sina hoe ahoana ianao ny tonga eto ry malagasy nefa tsy manao ny akanjo fotoana fampakaram-bady ivavaka tsika ary Jehovandriamanitra ray eo ny akamaroanay moa zany de efa manana tokantrano ary maro koa no mbola vao mikasa ny hiditra am'izany tokantrano io izany matetika tompo de ny tsy fahalalanay tokoa tanora ny toromarika sy ny torolalana rehetra satria tsy mba misy mampianatra izay miditra am'izany tokantrano zany ka any ka sendra olana isan-karazany eo amin'ny tokantrano ary de mafy ny manala ny 5 taona voalohany fa na miezaka aza amin'ny 5 taona voalohany io dia tena ranomasy sy fahoriana sy fahakiviana sy fahadisom-pana tenana ilay manambady de mifanohitra amin'ny baiboly nataonay mitady isarahana izay tsy manana izay mitady kanefa izy ianao tompo raha manambady ary zay de tsy manota fa arao ny toromarika avy amin'ny soratra masina de anana tokantrano sambatra ianareo vavaka ary Andriamanitra raha eo mba omenao tokantrano sambatra ny tokantrano tsiraray avy ary zay mitady tokantrano koa de mba azo tokantrano sahaza azy koa ary zay efa manana de ho arovanao mba tsy ho rava ary zay manana olana de mba hovahanao koa zany araka ny teninao Jesosy amin'ny soratra masina zay manao hoe ataovy zay asainy ataony de mba hanao zay baikonao ny tokantrano zay manana olana koa am'izao fotoana izao ary mba tsy hoeto ihany zay ny anana tokantrano sambatra fa de mba hanana anjara amin'ny fanasana ilay fampakaram-badiny zanak'ondro koa ka voalaza amin'ny baiboly hoe sambatra ianao satria voasa amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry anao ary Jehovah ny dera sy ny aja sy mivoninahitra mandrakizay minaran'i Jesosy no angatana izany halleloia amen